Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alakamisy 5 ny volana novambra izao. Efa tena tsy aloalika intsony fa efa any an-tampon-doha ny ranombary ka tsy afaka ny tazana sy hijery fotsiny ny tsirariny sy ny zavatra tsy azo ekena sy ny amboletra izay mitranga eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy inona izany fa ny fanodikodonana sesilany lavareny ny sain'ny malagasy. Eo ny hitako fa tsara mafisina sy sarihana ny saintsika vahoaka malagasy dia ny fahaizany ity filoha ity manao an'izay manipulation izay hatongavany amin'ny asa ratsiny, satria isan'andro vaky masoandro dia tsy maintsy misy foana ny atsangatsy amanorana, tsy maintsy mamorona izy zavatra manafitohina entina hamerezan-diany ny vahoaka malagasy mba tsy hiatrehantsika sy tsy hahitantsika ny zavatra tsy rariny izay mibaribary dia ny fandikan-dalàna izay ataony sy ny fanodikodinana ny marina ary koa ny fanolanana ny volam-bahoaka. Ka ny zavatra farany izao dia ity resaka satro-boninahitra tsy satro-boninahitra moa izany fa satro-boninahitry ny fitaovana na satro-boninahitry ny lampihazo. Tsy hisy ifandraisany amin'ny satro-boninahitra entin'ny mpanjaka eny amin'ny lohany izany, fa zavatra symbole na mariky ny hoe royauté fotsiny ny dikan'io zavatra lazainy fa satro-boninahitra io. Tsy hisy ifandraisany amin'ny tena satro-boninahitra izay isalorana sy apetraka eo an-tampon-dohan'ny mpanjaka izay mariky ny hoe fahefana sy ny fiandrianany. Ka tsy vita misy loka izy izany fa dia voajonony daholo tsika rehetrarehetra, satria hatramin'izay ka hatramin'izao maro ireo vary mangatsiaka miandry azy rehetrarehetra, na resaka doblon izany, na resaka tamin'ny andron'ny tete Zamita resaka fanolanana vola, na ny resaka maro dia maro, tsy tamby isaina fa ohatry ny volondoha. Ny ahy moa dia efa tapitra nitsana daholo mieritreritra zavatra vitany, fa miaoao ny raharaha mangatsiaka sy ny raharaha maloto izay miandry azy, ka tsy maintsy hitadiava ny hevitra hanariana diany vahoaka. Tsy misy hafan'ny dahalo io e, izany hoe dahalo ambonin'ny latabatra fotsiny, fa ny dahalo izay ny tenako dia nanao raharaha-pirenena, nanao service national tany amin'izay ny faritra atsimo ireny, any amin'ny faritra izany Sakay, faritra izany Ambatomainty, any amin'ny tena misy ny tena fonenany ataontsika hoe dahalo izany, any atsimo any, any atsimotsimo farany atsimon'ny faritanin'ny Fianarantsoa.
fa mifandray amin'ny faritra Toliara. Ka io azo antsoina hoe fuite en avant satria rehefa avy nangalatra ny dahalo dia mandositra ny alohany izy miaraka amin'ny omby. Misy mono ny hoe mpanaradia, izany hoe ireo tompo tanàna sy tompon'ny omby very manenjika anazy aty afara zany miezaka ny hamerina ny omby ka eo le resaka hoe manardia satria sasany mitondra ny omby, sasany miady misakana an'ireo vahoaka sy fokon'olona sy ny tompon'omby manaraka azy. Ka izay izy tsy maintsy mandositra na iny kidoana na iny kiatra satria raha vao miverina dia hifanatrika amin'ny olona izay vonona miaro sy amerina ny fananany. Ka tsy misy hafa amin'izay io resaka fitondrana io satria rehefa niditra teo tamin'ny resaka maloto ianao dia tsy afaka ny verin-dalana hanao ny marina satria efa zavatra maloto ny mission nampidirana anao teo. Manerana ny Afrika dia mitovy daholo io, ohatran'ireny hoe hoaritsika amin'ireny dilera, izany hoe le goaibe amin'ny resaka fanaovana trafikana zava-mahadomely na ny drogue ireny. Izany hoe rehefa mahavita pasy ianao miditra amin'ny vola, mahazo vola ianao fa rehefa injay ianao tafiditra ao anatin'le raharaha maloto dia tsy afaka mivoaka intsony, fa na ianao maty na ianao manohy. Ka ireo efa nanao deal tamin'ny mpanjana tany ireo satria aza adinontsika fa ny Frantsay, fitondrana Frantsay, Sarkozy ny tao aorianan'ny Rajoelina, raha tsy izany tsy nahavita an'io fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 iny izy. Nanampy daholo hoe Ratsiraka ireny moa dia efa mibabaka mihitsy ny teny hoe nangataka ny fitondrana Frantsay, ny Frantsay hanampy anazy hanongana ny Ravalomanana. Ny fivoriana koa dia efa mibaradaka daholo ny rehetrarehetra hoe tsy maintsy asiana accusation. Dikan'izany efa nanao deal tamin'ny mpanjana tany Rajoelina sy ireo firongon'ireo ka tsy afaka niverina amin'ny fahamarinana intsony, fa na izy manohy ary manaja ny deal ny fanaovany tao anatin'izay fanonganana ny fitondrana lanim-bahoaka sy ara-dalàna izay na miova mivadika amin'ny tenin'ny tokony meny an'ireo mpanjanaka ka dia adabony teo sy vonoiny ohatran'ny mahazatra azy. Zay no ela fa inona moa zany no heviny ity resaka satroboninahitra ity. Tamin'ny andron'ny taloha, tamin'ny andron'ny mbola baribary, mbola tena hoe sauvage ny olombelona, mbola tsy nisy izany ny lalàna fa ny didin'ny Besandry nanjaka, dia rehefa maharesy ny fahavalonao ianao ka nahafaty an'ilay fahavalonao ianao dia tapahana ny lohany, dia in'ilay lohan'ilay fahavalonao iny no symbole milaza fa ianao indray tompony ny hery sy ny fahefana sy manjaka eo amin'ny toerana izay nisy azy. Raha tonga ny mpanjanaka
teto amintsika ny tolona niady tamin'izany ny vahoaka malagasy nandritra ny aman-jato taonany, satria tany amin'ny faraparan'ny taona 710 tany ho any no efa nanomboka niditra teto amintsika amin'ny mpanambohitra frantsay, fa tsy nahazo ny tanitsika izy raha tsy ny farany ny taonjato fa 17 moa zany, zany hoe tany amin'ny taona 1996, 1896. Kina ny nataony rehefa azony, rehefa tsy maintsy ny lefitra ny tafika malagasy sy ny fahefana malagasy izay niaro ny fiandrianan'ny Madagasikara tamin'izany, dia ny mpanjaka Tetomerina moa no natanjaka indrindra tamin'izany. Dina ny nataon'ny mpanjanaka, nalefa ny sisy tany, nalany teo amin'ny toerany ilay fahefana, ilay mariky, ilay olona mitondra n'ilay fahefana firenena sy mahatany manana ny fiandrianany a Madagasikara, dia nalefa sisy tany Algeria ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Zay le fihetsika, zay akta izay no nanehon'ny frantsay mpanjanatany tamin'izany hoe izy no tompon'ny tanàna, izy no tompon'ny fahefana, satria efa nalany teo ilay mpanjaka ny tonony mpanjakan'ny Madagasikara, angalany izy zany zao no naka ny toerany. Ka ity resaka satroboninahitra ankehitriny ity sy io resaka miampy amin'ilay resaka Colisée dia mitovitovy an'izay resaka ohatran'ny hoe rituel na akta hetsika anambarana fa tompon'ny fahefana izay ihany koa no nitondrany ity filoha ity an'io resaka io, satria sady manambany sy manivaiva ary manitsaka izay asina eo amin'izay symbole na mariky ny fahefana na ny tantara nisy teto Madagasikara izay ihany koa no ataony, zany hoe manohy ny asan'ireo mpanjanatany izao asa fantotoana sy fanotana fady ataon'ny Rajoelina amin'izao andro zao. Tsy misy hafa fa mifisiaony tsy mitovy. Any amin'ny tanin'ny rova anangananao Colisée. Colisée inona? Colisée zany tsy misy kolotsaina malagasy manao an'izany Colisée zany, tsy ao anatin'ny kolotsaintsika zany, tsy misy tombony ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy, na ara-tantara na ara-kolotsaina na ara inona io resaka Colisée io, fa dia fantotoana sy fanotana fady. Zay no hitany sy anehoany fa izy no matanjaka sy mahery sy tompon'ny fahefana manao izay tiany amin'izao andro zao eto Madagasikara. Zay no dikan'io, satria raha andeha hijery Colisée zany ny olona ane tsy raha ataontsika hoe eo amin'ny lafiny tsy ara-tantara fa eo amin'ny lafiny fizahan-tany fotsiny, ny olona rehefa mijery dia ny zavatra patrimoine
ny resaka manatantara zany hoe original tamin'ny Andohany no mahasarika ny olona fa tsy Colisée. Raha hijery Colisée zany ny olona dia mankany Italia izy, asa any Grèce io ngamba mety misy an'ireny satria na any amin'ny toerana zanahan'ny zareo Romanina tamin'izany, fa tsy ho amin'ny Madagasikara mihitsy ny olona hijery Colisée. Ary na ny olona te hijery ny rova ara kivy mahita an'io zavatra io satria nolotona, potehina, nosaronana, notakonana ilay kolontsaina sy ilay tantara malagasy. Karazana rituel satanika, diabolika entina anitsahana ny asina io ataon'io ankehitriny io, fa tsy famerenana mihitsy ny fiandrianana malagasy satria dia efa lainga sy fitaka, satria ny tena satroboninahitra amin'ny mpanjaka dia mbola izy ihany no rangory fototra ny hafa, satria tamin'ny fotoanany fanjana iny izy ity afangaroko indray le izy efa fanjanahantany moa le izy fa fanjanahantany malagasy samy malagasy tamin'ny tetezamita nanao ambiletra naka ny fahefana sy ny fitondrana tamin'ny hery tamin'ny fotoanany tetezamita no nanjavonany io tena satroboninahitra ny mpanjaka io. Ary ao anatiny zany fanototona sy fanombana ny maha-malagasy zany izay fanjavonana sy fangalarana ny satroboninahitra ny mpanjaka zany. Tsy vitan'izay ihany fa nidorana mihitsy ny rova, ary tsy ny rova rery, tsy ny rova Manjakamiadana rery, fa maro rovana Ambohidratrimo nidorana, maro koa ireo rova sasany naika nidorana. Rovana Ambohimanga moa zao misaotra an'Andriamanitra sy ny razana fa mbola misaotra ny Zanahary fa mbola eo izy hatramin'izao. Fa ny tiako ilazana amintsika dia ampy izay ambiletra izay. Tonga ianao hanao tonga dia hanao bilo, hanao lomboto fotsiny, aka fahefana, avy maka fahefana dia hanao lomboto, hanova lalam-panorenana. Tonga indray ny avy eo hanao lomboto, hanao ambiletra, amboatra Colisée. Tamin'izany moa nefa nifoanana na ny antenimieram-pirenena. Zao ndraiky io ianao hanafoana ny antemeran-doholona ny Sénat. Fa inona ihany ty e? Fa nga tena hoe ianao mihitsy ny tena rôla amin'ity tany ity zany. Ianao zany tena tsy ho azo kasihana mihitsy fa tena ho pitehanao daholo sy tena hoe izay tianao atao rehetrarehetra no atao. Tsy tanin'ny Baroza Madagasikara zany raha nga ty tany misy lalàna io a. Ary ninona ataonareo na ho voavidinareo daholo ary ireo mpitsara rehetrarehetra ireo. Tsy maintsy misy ray marina hijoro foana eo. Ireo tafika rehetrarehetra ireo tsy voavidinareo daholo ireo. Misy olona hijoro foana eo, na hoena na hoaingana, hiaro ny marina sy ny ara-dalàna. Ka ampy zay ty resaka ambiletra ity, atsaharo. Fa ninona araka ny voalazan'ny dokotera Rabaroel farany teo, na inona ataonao na ho alatsaka ho any amin'ny 1 kilometatra raha ho fototry io Colisée io, ho avy ny fotoana rehefa tsy eo ianao a, miongotra teo io ohatrany tsy teo, fa tsy maintsy miala teo na ho ela na ho aingana. Fa Andriamanitra tsy andronao, andron'ny Malagasy.
mialatsiny fa miakatakatra ihany ny fofona satria tena fa tsy hay intsony ny lazana sy anambarana ny fahatezerana amin'ny zava-tsy rariny eto amin'ny firenena efa ho folo taona mahery zao. Mbola hanao video hafa mikasika indrindra momba n'io Rajoelina, ny olona io Rajoelina io ny personnalité zany inona ny mahatonga ny olona io animba ny taniny, animba amin'ny fireneny tahaka an'izao. Fa dia mametraka ny velomantsika rehetra indray ary mandra-piresaka indray tsy ho ela. Veloma daholo tompoko.